Mandalo eto tandrasana amin'izao fotoana izao inono fantadaza eo amin'ny tontolon'ny zavakanto ny firana zany anolotra seho miavaka ary seho kanto ho an'ny mpankafy araka zany ny tenany mandritra izao fandalovana eto tandrazana izao. Ilay masoandro efa difo efa lasa ilay masoandro mandalo eto tandrazana ary eo amin'ireo mpankafy azy ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina inono. Miavaka ity fampisehoana izay ho tanterahana ity. Nanome toko moa inono tamin'ny fandalovan'ny farany fa tsy maintsy mbola iverina ary izao tonga hanome fahafaham-po ny mpankafy azy izao. Hoezahana satria zay mifaniriny le mpijery ako amin'ny fotoana io zany dia ny hira koa mitovy tsisy hafa amin'ny arrangement zany ny fomba fihira azy tamin'ny andro ny voany c'est-à-dire zany hoe amin'ny inty tamin'ny 1980 les années 80 mampiavaka azy za te hizara amin'ny tanora zany amin'ny tindray mitoraka ty le pianiste le nanaraka tamin'izany fotoana zany zay malala tsara amin'ny 2A Z no miandraikitra ny clavier mbola ny anarana dia ny ambony hoezahako ho atsongaina amin'ny reto tanora zava-dehibe amiko ny miara-mitendry amin'ny tanora amin'izao fotoana zao mba hiarahana mizara ny traikefa. Betsaka tokoa ny tanora no miditra amin'ny sehatry ny zavakanto amin'izao fotoana izao ary misy ny afatry nono ho azy ireo. Ny afatra tsotra kely ny discipline rehefa manao zatra indrindrindrindra ny variété ohatra raha tsy olona discipline fa paritaka tsy misy valeur tsy misy dikany le zatra atao ohatra ny olona manao hosodoko ihany raha ohatra ka alaina pinceau dia hosotrosotra fotsiny tsy mandeha tsy zay nga mazava-dehibe le discipline ny atimitsika tsy misy inty tsisy fianarana azanona tonga anandeha mba hianatra fa tsy mijanona fotsiny stagne donc zany ny antony andehanako tany le verina tia mizara arako sy azoko atao. Azazy zao ianareo udimandi